Akasitrahako ianao tsy misaraka amin'ny télévision vaovao miarahaba tokolasy tompokivavy manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany amin'ity talata 5 Aogositra 2024 ity. Nanokafantsika ny fampalalam-baovao omaly ny trangam-piarahamonina naverezana sy nahitana ny vatana mangatsika ny Stéphanie sy Haingotiana. Ireo tovovavy roa izay niaraka nivoaka ny trano saika hijery sinema kanefa dia nifatin'izy roa vavy no hita teny Ambohimanga Rova ray andro taorian'ny tsy nahitana sy ny tsy nahenoana azy ireo intsony. Nanome toky ny fianakavian'ny Stéphanie sy Haingotiana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny Prime Ministre miaraka amin'ireo mpanolontsaina avo eo anivon'ny fiadidianan'ny fanavaozana ny Repoblika fa hanao izay faraherin'ny hikaroka tratrarana izay nahavandoza tamin'ity von'olona Kitsirano feno abibiana ity. Nankahery sy ny tsapalahelo ireo fianakaviana rotonta teny Manjakaray ny délégation notaria ny filohan'ny fanavaozana mivady tamin'ity androany ity ny tea mahavavy. Noasoavina Mikaela Stéphanie 20 taona, Sira Samson filohan'ny Haingotiana 17 taona, izay samy monina eto Manjakaray ary namony ainy no ny herisetra sy vono feno abibiana niatra tamin'izy ireo. Manoloana ity tranga ity dia naneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, ny kolonel Randrendrina Mikaela Mivady, notron'ny mpanolontsaina avo ny jeneraly Zavitasondry Marcelin, ny Prime Ministre sy mpikambana maro anivon'ny gouvernemanta. Tonga eto koa izahay dia teny amin'ny fianakaviana so avelana mijano fotsiny izao vono izao tsy maintsy ho tanterahana ny adidina rehetra ahitana izay olona nanao an'izao ary ampiatrana ny lalàna izay misy eto amin'ny firenena. Ratsaivana dia ny 20 Aogositra lasa teo no nanomboka tsy hita izy roa vavy taorian'ny fikarohana nataon'ny fianakaviana niaraka tamin'ny tany filaminana dia hita tao an-dranomatsatso Ambohimanga Rova ny alahady lasa teo ny vatana mangatsiakan'izy ireo izay sady fendratra. Mba hiadiana amin'izay fahavelezan'olona izay dia tsaivana fa misy ny centre opérationnel anti-enlèvement izay amin'ny komisariat an-Tsaralalàna manindra manokana ny fikarohana sy ny fandraisana fitarainana. Efa misy ihany koa ny sehatra nabaka ahafahana mitoroka sy manao filazana mba hanafianganana ny fikarohana. Andrandraikitra tanteraka zany ny fitondram-panjakana amin'iny raharaha resaka von'olona iny. Andalo Antanatohatra sy dingana maromaro ny fikarohan-doham-pirenena nasionaly natomboka androany ny fikarakarana ity fikarohan-doham-pirenena ity izay vinavinaina ho vita hatramin'ny volana May 17 ny village voara eny Andotapenaka no fohy be toerana andaminana sy andrindrana ny fikarakarana ny dingana rehetra amin'ny fikarohan-doham-pirenena. Ny FFKM no mitarika azy miara-miasa amin'ny ministera misahana ny fanavaozana sy ny comité technique national izay ahitana ny primature. Eo am-pikarakarana ny vaovao mikasika izay indrindra ny namana Aina Rabetany sy Ady Razafimpiasa ho arahintsika avy hatrany vady hita izay fikarakarana ny vaovaon'ny FFKM izay. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimieram-pirenena fivoriana tsy ara-potoana faharoa amin'ity taona ity. Volavolan-dalàna misa 7 no voalahatra hodiniana sy ankatoavina mandritra izany. Volavolan-dalàna izay mifandraika amin'ny resaka toe-karena, ny filaminana, ny teknôlôjia, ny ady amin'ny heloka-bevava an-tserasera hatramin'ny fiara-miasa iraisan'ny pirenena. Nandritra ny fotoam-panokafana no
molora ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tatitra momba ireo vomiera anadiady mikasika ny resaka jirama sy ny vomiera izay anao ny fanadiadiana mikasika ny fitantanan-draram-panjakana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa. Rivaravoanarivo tojo fanomezana sy Stéphane Alphonse no nanao ny angom-baovao teny Tsimbazaza androany. Manome tokony piraitan-drazana izahay zavatra iray no hibaiko ny fanapahan-kevitray ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Fiara-miasa ara-bola, lalao ara-bola, satakapoben'ny miaramila, teknôlôjia nokleary, serasera elektrônika ary ady amin'ny elokabe vavanapaka. Ireo no anisan'ny sehatra lehibe ifantohan'ny asan'ireo solombavam-bahoaka mandritra ny 10 andro ao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Miisa 7 ireo volavolan-dalàna hodiniana. Ny voalohany dia mikasika ny fiara-miasa ara-bola sy ny fampiasam-bola ao anatin'ny SADC. Ny faharoa kosa dia momba ny fifehezana ny lalao ara-bola sy ireo toeram-pilalaovana. Hodiniana ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny satakapoben'ny miaramila ary momba ny fampiasana azo antoka sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleary eto Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia indray, anisan'ny lahadinika ny serasera elektrônika sy ny foto-drafitrasa nomerika. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny fanavaozana ny lalàna momba ny ady amin'ny fandikan-dalàna anapaka ary farany ny fankatoavana ny Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, fantatra amin'ny anarana hoe Convention de Hanoi. Manandanja sy hisy fiatsakany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ireto hodiniana sy olaniana eto amin'ny antenimieram-pirenena. Asongadiko manokana amin'izany ny volavolan-dalàna mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna amin'ny ahaba sy ny mikasika ny serasera elektrônika izay sehatra tena tokony halamina manokana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny sy ny fitomboan'ny fanaparitahana vaovao tsy marina eny amin'ny tambazotra serasera maro samihafa. Tsy ireo volavolan-dalàna ihany nefa ny voaresaka tao anatin'ity fotoam-panokafana ity. Nanolotra tatitra momba ny asan'ireo vomiera fanadiadiana parlemantera roa natsangana eo anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny filohany. Ny voalohany dia ny vomiera misahana ny fanadiadiana momba ny jirama. Ny tanjona fanadiadiana dia ny ahafantarana amin'ny fomba mazava sy mangarahara ny fomba fitantanana ny jirama. Ny fifanarana sy ny tsenam-panjakana ny fandraika taminy, ny fampiasana ny volam-panjakana ary ireo antony nahatonga ny olana ara-bola sy ara-pitantanana izay sedrainy. Ny faharoa kosa dia mikasika ny fitantanan-draram-panjakana nandritra ny fitantanana ny filoha teo aloha, izany hoe nanomboka tamin'ny taona 2014. Fanadiadiana natao hijerena ny fitantanana, ny mangarahara ary ny fampiasana ny volam-panjakana tamin'ireo tetikasa ny fandray mivantana tamin'ny fiadinan'ny repoblika. Herinandro vitsivitsy monja taoriana nanganan'ity vomiera ity efa nisy ireo vokatra voalohany azo tamin'ny fanadiadiana. Mikasika ny fitantanana teti-bola sy ireo fanampiana nandritra ny valanaretina Covid-19 na ny don dia misy tsanga efa hita fa mila fanazavana lalina. Anisan'izany ireo fitaovana sy fanampiana nomen'ireo mpiara mombonantoka maimaim-poana ho an'ny Madagasikara na don kanefa araka ny tota-kevitra nodininy vomiera dia nisy tamin'ireo mbola namoana volam-panjakana indray nefa fefa-don le izy. Mikasika ireo fanonerana ireo tompotany mikasika ny fananganana ny tanàna vaovao. Efa nisy volana voaka ny fanjakana hanonerana ireo tompotany indemnisation kanefa araka ny fanadiadiana hatreto dia tsy mbola nisy amin'ireo vahoaka tokony sitraka an'izany no nandray any vola tokony ho azy nefa fefanavoaka ny volam-panjakana. Mikasika ny kianjan'ny Barea tsy 7 tapitrisa dollars américains na 77 millions de dollars américains ny tarehy marika voalaza hatrany amboalohany ihany no vola ny voaka fa araka ireo tota-kevitra
efa voangona dia mahatsatra 20 tapitrisa dolara amerikanina no vola lany tamin'izany na 120 millions de dollars amerikanina no vola lany tamin'izany. Ny andritra ity fitaopan-kafanty ihany koa no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Benenitra Andrandimy Solondrainy Sevana Hervé. Izy no misolo toerana ny solombavam-bahoaka teo aloha izay voatendry ho mpikambana ao amin'ny fisarana avo momba lalam-panorenana na ny HCC. Manomboka izao dia ho tonga avy hatrany any amin'ny sorabolan'ny orinasa Jirama ireo vola aloha avy amin'ny alalan'ny mobile money nandoavana ny fakturan'ny jiro sy rano ary eo ny eo ihany koa dia azo fampahafantarana na SMS mivantana ireo mpanjifa. Raha nisy ny fifandosona teo aloha tamin'izay fandoavam-bola izay dia azo onerana izany. Votoatin'ny fanambarana miaraka nataon'ny voamera manokana mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny fitantarana ny orinasa Jirama niaraka tamin'ny solotenan'ny Jirama ary ireo opérateur mobile. Ny tanjona anatin'izay dia ny tsisy ny fisalasalana sy ny aya eo amin'ny mpanjifa amin'ny fandoavana faktura amin'ny alalan'ny mobile money. Zaona Dimiol Salama sy Stéphane Alphonse. Dingana iray nirosona tamin'ny fanatsarana ny tolotra nomen'ny orinasa Jirama ny mpanjifa ny fandoavana faktura amin'ny alalan'ny mobile money. Raha ny fantatra dia ny tsy fahatomombanana ara-teknika no antony nisian'ny fitarainana teo amin'ny mpanjifa sasantsasany ka anisany nanompanana lahadinika teo nivon'ny voamera manokana mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanana ny orinasa Jirama ary dia nanaovan'izy ireo fanambarana miaraka. Voalohany hatao izay hahatongavan'ny fambara faran'izay haingana any amin'ireo azansy Jirama mamoaka ireo fakturan'ny mpanjifa raha vao avy mandoa vola ny mpanjifa. Faharoa, mba hahatongavana amin'izany dia tsy maintsy alohan'ny mpanjifa alohan'ny fempotoana farany izay natao handoavana ny vola voalaza amin'ny faktura ny vola ka izery tsara ny voalaza amin'ny faktura ny mpanjifa. Alefan'ireo tompona andraikitry ny mobile money mivantana any amin'ny Jirama ireo vola avy nalohan'ny mpanjifa sy ny mombamomba azy. Ataon'ny Jirama fohy be ny fomba rehetra tsy hatapaka ny fifandraisany amin'ny agence tsirairay avy manerana Madagasikara izay efa misy atolotsiny. Fahatelo, averin'ny Jirama amin'ireo mpanjifa ny vola izay efa voarainy raha manana proof nandoavanay indroa ny vola ao amin'ny faktura ilay mpanjifa. Noho izany dia aoka samy hamonjy ny azansy ny Jirama misy azy ny mpanjifa ka hitondra ny proof mahakasika izany. Farany ny voamera mpanadihady ny fitantanana ny Jirama sy ny mobile money dia manentana ny vahoaka hanana fahatokisana manomboka izao ka handoa ny fakturany amin'ny mobile money. Misy ihany ny tsara ho fantatry ny mpanjifa manoloana ny fandoavana izay faktura amin'ny alalan'ny mobile money izay. Araka ny tenen'ny Andriamatoa filohan'ny voamera teo moa dia hoe manampy be dia be ny fampiasana ny mobile money amin'ny fandoavana ny faktura na amin'ny fivezivezena na amin'ny mety fotoana lany amin'ny filarany eo anivon'ireo agence Jirama tsirairay. Dia izay zany fanentanana hoe fa misy vao mandoa ianao dia efa misy SMS voarainao dia tazomy iny SMS iny misy référence iny dia tazomy ho an'ny mpanjifa tsirairay iny dia efa ahafahanao sahady hoe manaprofo teny efa navolo tokoa ianao ary manamora kokoa ny mety zarasanatria tsy maintsy misy réclamation atao dia efa manamafy sy efa profo sahady iny ahafahanao manamora ny réclamation ataonao. Marina fa nisy ny fionana matetika natao teo amin'ny voamera manokana mpanao fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa Jirama sy ireo opérateur telo mpiandraikitra ny mobile money misy eto amintsika ka natongavana tamin'izao dingana izao.
mikasika ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny volana aprily 7 io no feptaona kendren'ny seni amitana tanteraka ny fandrafetana ny lisy-pifidianana vaovao araka ny fanazavana izay nomeny ny avionivon'ny seni ihany dia tokony vonona avokoa ny ara-teknika rehetra aorian'io fahavitan'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana io ahafahana miroso amin'ny fiatrehana ireo fifidianana na fitsapakevim-bahoaka izay kasaina ho atao manomboka ny amin'ny volana Jolay 7 mbola misy anefa nydingana maro izay tsy maintsy tanterahana ary manamafy ny antso amin'ny atoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ny seni miaraka amin'ireo mpiara-miominantoka rehetra mba hiara entana amin'izay fanomanana ny fifidianana izay. Rivara Vanarivo, Tojo Fanomezana sy Stéphane Alphonse. Azo antoka fa ho tratra ny tanjona ho vita ny fandrafetana ny lisy-pifidianana vaovao amin'ny faran'ny volana aprily 7 raha ny nambara ny filohan'ny seni na ny voameramaly eo tena misahana ny fifidianana. Azo antoka miaraka amin'izay ihany koa fa ho tratra ny feptaona ahafahana manomboka ny fifidianana na ny fitsapakevim-bahoaka izay ho tanterahina manomboka ny volana Jolay 7 efa miara-miasa amin'ny fanatrarana izany ny rehetra. Mavitrika ny vahoaka malagasy feno taona isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana. Mavitrika ihany koa ireo vaomiery ampanao fanasana mpifidy any fotony ary misy ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena izay mavitrika ihany koa raha oharina amin'ny teo aloha ny amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fandrafetana ny lisy-pifidianana vaovao izany. Na eo aza nefa izany mbola nanamafy ny antso amin'ny fifanomezan-tanana amin'ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ny eo anivon'ny seni. Andraikitry ny antoko politika, andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ary indraindray raha azahoan'izy ireo famatsim-bola mihitsy ny tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fisoratana anarana amin'ny lisy-pifidianana. Noho izany dia mbola manentana eto ny amin'ny tokony andraisany ny antoko politika anjara andraikitra, andraisany fiarahamonim-pirenena anjara andraikitra amin'ny fanatotosany ny asa. Tsy ny seni irery no havita ny fanamboarana ny lisy-pifidianana tena mahomby, tena azo antoka fa ny firaisan-kina antsika rehetra. Ankoatra ny fanaovana ny lisy-pifidianana, anisan'ny mbola maritra ny dingana ary-pifidianana rehetra ho tanterahina ny fikaonandohan'ny-pirenena. Mbola anatin'izay fanavaozana ny lisy-pifidianana izay indrindra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa nanomboka iray volana lasa izay tsy voatery miandry ny mpitety tokantrano fa afaka manatona avy hatrany eny amin'ny fokontany ny olom-pirenena rehetra manampy amin'ny fanentanana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanan'ny tanora mitety ireo boriboritany manao izay fanentanana amin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana izay. Nalosoro Andriamasinoro sy Jacques Kotomanga. Maro ny fomba ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana mandritry ny fanavaozana ny lisy-pifidianana. Ankoatra ny fanatonany tompon'andraikitra eny an-tokantrano, ny fandehanana eny anivon'ny fokontany, eo ihany koa ny fidirana ao anatin'ny site web ny seni, na ihany koa ny fandehanana eny anivon'ny boriboritany. Raha tsy avy eto amin'ny boriboritany voalohany le olona isoratra ao anaty lisitra mifidy dia raisina amin'ny tablety. Ato anatin'ity application ty daholo zany ny données amin'ny Madagasikara manontolo. Na olona Van de Gora zany tonga eto Antananarivo isoratra anarana dia tapena fotsiny hoe faritany Antsiranana dia ny district misy anazy aloha dia mifokotany tonga dia mivoaka daholo ny données an'ilay toerana. Dia rehefa tonga any amin'ny seni iny dia mandeha ny traitement de dossier dia miverina any amin'ilay fokontany ho amarininy any amin'ny fokontany hoe olona ato aminay tsy olona ity fa tafiditra ara-dalàna ao anaty lisitra fifidianana izy. Ho an'ny eto amin'ny firaisana voalohany isaky ny talata no eto ny solotenan'ny seni. Manana karine iray avy ny fokontany 420 andraisana ny momba ny mponina. Fa misy olona zany tonga misoratra anarana eto aminay anontanianay izy hoe efa nisoratra ve dia rehefa miteny izy mbola tsy nisoratra izay dia rehefa avy eo zany raisinay tonga dia tia indray tonga dia mivantana ao amin'ny district tonga dia tafiditra ao anatin'ny bazin'ny informatika ny district Antanahain izy. Maro ny tombontsoa azo amin'ny maha ao anaty lisy-pifidianana. Sanatria very ny karapanondronao dia miditra ianao amin'ny district izay anaovanao karapanondro dia mamiditra amin'ny seni ny braon seni dia manana ny données an'izay dia iny zany ahafaha manao karapanondro tsy tadiavana tsony ny photocopie karapanondro izay tena ilaina rehefa manao karapanondro malagasy. Dia ny faharoa koa raha ohatra ianao ka
manana mahita tsy fahatombanana amin'ny fotoana fifidianana. Rehefa tsy ao anaty lisitra ny olona anankiray dia tsy manana lalana mihitsy manaraka koa raha sendra hoe misy atoko manana faniriana hanolotra anao kandida dia rehefa tsy ao anaty lisitra koa ny olona anankiray dia tsy mahazo miditra ao anatin'ny lisitra. Tena etaniko mihitsy malagasy izy mieritreritra resaka politika fa zoantsika rehetrarehetra samy mifidy dia tanterahona editsika misoratana anarana fa zava-dehibe ny fisoratana anarana. Mandray andraikitra amin'ny fanentanana ny pirenena isoratra anarana ao anaty listim-pifidianana ny ambom-pionana. Ny ambom-pionana zany dia midina ety anivon'ny toerana rehetrarehetra na amin'ny fokotany, tsy anivon'ny arrondissement ihany fa midina hatrany anatin'ny fokotany rehetrarehetra any ireo tompona andraikitry ny seniany anivon'ny district manatanteraka an'ilay fisoratana anarana. Raha te anangana ny Madagasikara vaovao itsika dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ny fanatanterahana izany. Efa nazo ny fankatoavana na agrément avy amin'ny CENI ireo fiarahamonim-pirenena ireo ahafahany manentana sy manara-maso. Miara-miasa amin'izy ireo ihany koa ny tanora mivondrona anatin'ny Jeune XYZ sy ny Communauté Royale de Madagascar. Iroso amin'ny fanadiovana ny tontolon'ny haino aman-jery eto Madagasikara ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fametrahana komity manokana isahana izany. Idina iteto ireo radio sy televiziona manerana ny Madagasikara io komity io hijery ireo antota taratasy manamarina ny fahasoandalana. Andraisana fepetra mazava ho azy ireo tsy manara-dalàna. Mariana Fanita General ny serasera no mitarika ny komity ary ahitana ny architecte sy ny OMDA ao anatin'izany. Priska Rakotana Andrasana, Sirija Rakotso. Amanjatonjatony ireo haino aman-jery mandeha eto Madagasikara, indrindra fa ireo radio saingy marobe amin'izy ireo no tsy manana taratasy ara-dalàna, tsy nahazo fahazoan-dalana na ihany koa manana fahazoan-dalana fa efa lany andro. Ireo tranga ireo no antony ilazany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa nanjaka ny gabo raraka tanteraka ny sehatry ny haino aman-jery teto Madagasikara ka tsy maintsy andray fepetra amerenana izany amin'ny sehatra ara-dalàna ny tompona andraikitra. Izay tarihan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'joro manomboka androany araka izany ny komity isahana ny fanadiovana ny sehatry ny haino aman-jery eto Madagasikara mitarika izany ny tale general ny serasera Maefa Rakotomalala. Eraky ny faritra 420 no anaovana an'io fanadiovana io. Izany hoe idina any toerana ny ekipa itety andreo radio tsirairay sy televisionna hijery ireo antota-tasy taratasy fahazoan-dalana rehetra izay takiny lalàna fa tokony ho ananana izy ireo rehefa misehatra amin'ny haino aman-jery izy ireo. Ireto avy ny zany antota-taratasy zany dia autorisation d'exploitation izay omeny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, mety licence io, mety convention io ary mety extension. Zany hoe natao extension dia radio iray manana licence maira dia mangataka fahazoan-dalana isokatra any amin'ny faritra. Eo koa ireo antotana fahazoan-dalana sy taratasy samihafa izay omen'ny arteka. Io komity io dia zavatra telo lehibe no mission napetraka taminy dia ny fidinana foto moa zany raha teneniko teo manao contrôle eny amin'ireo haino aman-jery rehetrarehetra any faritra rehetrarehetra, fijerena ireo antota taratasy rehetra izay nanany radio araka n'izay takiny lalàna ary ny fandraisana ireo fepetra rehetra tokony raisina rehefa misy trangana tsy fanarahan-dalàna any amin'ireo radio na télévision ireo. Andrafitra ity komity ity ihany koa ny avy amin'ny ARTEC na ny autorité de régulation des technologies de communication ary hitaka amin'ireo haino aman-jery ireo taratasy nazahoany ny fréquence. Anankiray assignation de fréquence, ny anankiray rapport de test ary ny farany ny autorisation d'exploitation de fréquence. Manana an'ireo zany izy amin'ny ARTEC ara-dalàna les stations. Amin'izao fanadiovana ny sehatry ny haino aman-jery eto Madagasikara izao dia hoentitra ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miaraka amin'ny komity amin'ny fanajana ireo haino aman-jery ny fifanarahana miaraka amin'ny OMDA amin'ny fampiasana ireo sanganasan'olona. Ny OMDA ao anatin'ilay komité
dia ireo aina manjery radio na télé zay ireo moa zany mampiasa sanganasa, mampiasa hira, tantara, tononkalo, film soatran'izany dia tsy maintsy manana alalana avy amin'ny omta zany zay vao mampiasa an'ireo sanganasa ireo. Dia ny obligation an'ireo aina manjery ireo zany dia maka n'izay autorisation zay any amin'ny omta ary mandoa ny zonim-pamorona zay mifandraiky amin'izay fampiasana sanganasa izay. Ankoatran'izay ihany koa dia manome ny conducteur d'antenne important be zay satria tsy inona ilay conducteur d'antenne zany dia ahafahan'ny omta mizara n'ilay zonim-pamorona zay nalohan'ilay aina manjery aty amin'ny omta. Zay anankiroa zay zany ny obligation tsy maintsy ataon'ireo aina manjery. Dia io koa tsy voafaritra hoe sanganasa eto an-toerana ihany fa na sanganasa eto an-toerana na sanganasa any ivelany dia anjara andraikitry ny omta daholo no misahana anazy. Ratsahiviny dia efa nisy ny fidinana ifotony nataony komite ity ny herinandro teo tany amin'ny faritra Itazy tao Soavinandriana rano marimarina kokoa ka nahitan'izy ireo tsy fanarahan-dalàna nataona radio miisa 2 izay efa nakatona ankehitriny ho an'ireo aino manjery 5 ambiny kosa dia manana taratasy ihany izy ireo saingy efa lany andro ka nampanatsony ny tompon'andraikitra teto Antananarivo. Ny iray ihany nefa ny tonga namaly ny antso, ny 4 ambiny kosa tonga ka tsy maintsy andraisana fepetra izy ireo ho hiatrany ity komite ity. Manambahiny isika ato anatin'ny vaovan-tsary ny télévision malagasy raha tsy havana Mbinson Dorette tale général ny Tahibola-Panjakana eo anivon'ny ministère ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ianao DG, miarabanao. Miarabanao Irène dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao vaovan-tsary ny TVM izao. Manana tolotra vaovao nareo anivon'ny trésor ampahafantariny mpijery antsika vetrany ary. Eny ary Irène amin'izao fotoana izao moa raha antsika malala fa ny fampiasana ny teknolojia numerika na ny digitalisation dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny tolotra omen'ny fitantanan-jaram-panjakana. Ao anatin'izany indrindra izany ezaka fanavaozana izany ny ministèran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny direction générale du trésor dia nametraka ny plateforme isaloy. Inona moa le plateforme isaloy? Izy io dia sehatra numerika natao hanamora ny fanaraha-maso ny fizotry ny fikarakarana ny atota taratasy izay miandry fandoavana na paiement eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy. Inona tokoa moa Irène ny zavatra mitranga rehefa manana miandry fandoavam-bola eny amin'ny trésor zay ny mpitsitraka dia mipetraka ny fanontaniana aiza ho aiza ny taratasim-bola roviana ihany no paye izy tia misy mikarakara ve izy ao ahoana ny toyany zany rehetrarehetra zany dia fanontaniana mipetraka ary miheno zany zahay eo anivon'ny direction générale du trésor dia namorona indrindra an'ity plateforme isaloy ity. Inona ny tanjona? Ny tanjona dia amaliana ny filana izay asehoan'ireo mpisitraka eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana dia ny fampihenana fivezivezena satria amin'ny toerana rehetra izay misy an'ireny mpisitraka ireny dia afaka manaraka ny fizotry ny fikarakarana ny famoaham-bola ny fiandrasana ny vola mivoaka eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ny mpisitraka tsirairay avy amin'ny alalan'ny tia plateforme isaloy ity. Dika izany fa mihena ny fotoana lany sy ny fivezivezena andehanana ny birao-panjakana anarahana ny fizotrany sy fivoarany famoaham-bola. Zay zany ny tanjona lehibe indrindra. Dia anisan'ny tanjona ihany koa amin'ny izy ity dia ny amaliana ny fangaraharaana eo amin'ny fikarakarana ny fandoavam-bolam-panjakana. Mangarahara izay vina napetraka ny fitondram-panjakana izy io ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo ny fitantanan-jaram-panjakana indrindra ny fitantanan-bolam-panjakana. Tsy izany ihany koa fa
entina miady amin'ny kolokolo ihany koa izy tia amin'ny fampianana ny fiseraserana eo amin'ny samy olona. Izay antony rehetrarehetra izay zany a natonga ny tahirim-bolam-panjakana nametraka anyity plateforme isa aloha ity mba hanamaivana sy hanamora ireo fiandrasana fandoavam-bola eny anivon'ny trésor public. Dia toy izao ihany angamba ny iraina hoe iza ara no afaka manokatra anyity compte isa aloha ity, dia tsy avahana fa ireo rehetra manana tota-taratasy eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana mba miandry vola aloha dia afaka miditra amin'izany avokoa. Anisan'izany mpiasa-panjakana perinasa izay te hanaraka ny karamany hoe fa ao ve ny karama na ny remboursement de frais médicaux. Eo ihany koa ireo retraité izay efa misotro ronono, ireo fonctionnaire misotro ronono dia afaka mijery sy manaraka ihany koa izy ireo ny pension sy ny remboursement ny frais médicaux ihany koa. Ao ihany koa araka fahalalantsika anazy dia ny prestataire na ny fournisseur izay miandry fandoavana an'ireny prestation tena anivon'ny fanjakana ireny dia ao ihany koa ny acteur budgétaire, izany hoe afaka manaraka ihany koa zany ny acteur budgétaire, ny ordonnateur, ny GAC fahalalantsika azy amin'ny terme teknika moa izay dia afaka izy ireo mijery ihany koa ny fivoarany taratasim-bola izay nampidiry ny anivon'ny trésor mba ho aloha. Izay rehetrarehetra izay zany dia afaka miditra ihany koa manokatra an'ity compte ity. Ahoana ny fomba fanokafana an'izay compte izay dia namiraina tokoa izy ity, tsy sarotra fa miditra amin'ny roy ho tononoko kely ngambany apps.trésorpublic.mg/info. Rehefa ohatra ianao zany /info miditra ao zany ianao dia efa atoranao daholo ny lalana izay arahanao mandra-pahatonga amin'ny inscription anao ho validé. Izay zany fandehany. Ankoatr'izay dia efa misy ihany koa ny QR code izay napetraka eny anivon'ireny raha tsy mangaiky ny tahirim-bolam-panjakana ireny dia ny pairie générale, ny trésorerie générale rehetra mba ahafahana miditra amin'ity isa aloha ity. Fanamariana kely angambany dia izao, izay taratasim-bola efa tafiditra eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana no afaka arahana amin'ity isa aloha ity. Mizara roa manko ny fikarakarana ny taratasim-bola. Misy le mbola au niveau ny ordonnateur le izy dia iny zany tena mbola tsy tafiditra any amin'ny tahirim-bolam-panjakana, fa rehefa tonga eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amin'izay le izy dia efa misy ny référence dia afaka arahana ao anatin'ity isa aloha ity izy amin'izay. Zany hoe ilay izy ve DG tsy hoe manalavitra an'ireo olona manandrara eo anivon'ny trésor ve izy ity na dia hoe manamora sy manafaingana azy sao dia hoe ny tsy fakahitana amin'ilay olona mihitsy ny tanjona ao anatin'izay indrindra ho an'ireo izay olona ataontsika hoe indrindrandrindra ohatran'ireny hoe fournisseur izay mitaky vola matetika mitaky ny fandoavana ny volany ireny sao dia hoe vao maika manalavitra izy ity. Izay moa zany dia mihaino ary mandinika ihany koa ny zava-misy mihaino ny etaetan'ireny mpisitraka ireny. Dia anisan'ny fitarainana azo zany hoe tsy mahita, tsy mahafantatra izay hoe ahoana ny fandehan'le fikarakarana ny taratasim-bolanay ao. Ary ihany koa mivezivezy zahay mandeha mivezivezy ihany zay tsy hita ihany mivoakan'le izy dia amahana izay olana izay mihitsy zany hoe au contraire zany tsy hoe andehananao hoe analavitana akory fa na amin'ny alina ianao na amin'ny fotoana rehetra raha te hanara-maso ny aiza ho aiza ny fandehan'ny etape misy ny fikarakarana ny famoaham-bola dia afaka misitraka an'izay ireo mpisitraka. Manao ihany koa ny resaka fandoavana borsa, ohatra mikonokona ihany koa nareo tolotra ho amin'izay resaka fandoavana borsa izay. Misaotra amin'izay fanontaniana izay raha tsy ahivontsika tokoa dia fotoana vitsivitsy izay niakatra teto ihany koa izahay ary nitondra sy nampahafantatra ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny vahoaka malagasy ny fisiany fomba fandoavana vaovao ny borsan'ny mpianatra amin'ny alalan'ny teknôlôjia numerika
dia ny wallet du trésor. Izy iny dia fahombiazana izay angamba no azontsika lazaina tsara ihany manome retour ny vahoaka malagasy amin'ireny réforme sy fanavaozana izay atao eny anivon'ny ministera ireny, satria raha ny antony ilazako hoe fahombiazana izy iny satria ankehitriny dia betsaka ireo mangataka ny isitraka an'izay fandoavana amin'ny alalan'ny wallet du trésor izay, tsy ny boursa ihany fa ny karazana vola aloha samihafa dia mangataka ihany koa no pehena amin'ity wallet du trésor ity, ary efa ao anatin'ny fanitarana izany amin'ny type de dépense hafa izahay ankehitriny. Tsy nijanona hatreo amin'izay wallet izay moa zany zahay ny wallet efa iny ho an'ny boursa dia wallet izay eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana manantona mbarao ny tahirim-bolam-panjakana hatramin'izay no nahafahana misitraka n'ilay boursa rehefa hoentinao ilay taratasy navoakanao avy amin'ilay walletinao. Ankehitriny kosa dia efa misy indray zany ny sehatra vaovao ihany koa amin'ny alalan'ny Airtel Money ankehitriny, izany hoe afaka misafidy ny mpianatra ary akalalahana tanteraka izay na andeha isitraka an'izay eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana, eny amin'ny biraon'ny tahirim-bolam-panjakana no handray an'ilay boursa, na amin'ny alalan'ny Airtel Money no handraisana an'ilay boursa. Izay zany no fanatsarana anankiray ihany koa no entina izay niainga tamin'ny fienoana ny etaentan'ireo mpianatra misitraka boursa no nahatonga anay nanao an'izay réforme izay ary fiara-miasa amin'ny mpikirakira ny mobile money moa toy ny Airtel Money, ary ho avy eo koa ny opérateur hafa ao aoriana fa ny Airtel Money aloha no nisantatra azy amin'ny volana ambony io. Ya, vaovao tsara daoly ianareo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Amaranantsika azy DG eto ary ny hafatra tsotsotra kely angamba no apetraka. Voalohany indrindra dia fisaorana ny vahoaka malagasy aloha amin'ny fatokisana ny tahirim-bolam-panjakana amin'ireo tolotra rehetrarehetra, ary indrindraindrindra ny fampiasana ireo tolotra. Raha misy moa ny tolotra ka tsisy ny mampiasa dia zava-poana izany. Noho izany zahay dia eroanay zany izay fahatokisana izay, ary profo mivaingana ny wallet du trésor iny, satria nateo aza ny fanahina dia fahombiazana no hitantsika, ary tsy latsaka izany ity isaloha ity satria hanamaivana indrindraindrindra ary isiny mangarahara indrindraindrindra amin'ny fikarakarana ny fandoavam-bola eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Dia mametraka ihany koa ny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana izay manohana hatrany ary mampirisika amin'ny fitadiavana vahaolana, fanavaozana mba hoentina mamaly ny etaeta sy hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny service public izay omena eny anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Ankasitrahana fenonao ary ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia mirary soa anareo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Ankasitraka Irène mandra-piona tokoa. Toizatsika ny fampahalalam-baovao efa vonao ny vaovao mikasika ny fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena hevitra iraisana ao anatin'ny fahasamihafana ho tombotsoa sy fanavaozana ny Madagasikara no tanjona amin'ny fanaovana ity fikaonan-doham-pirenena nasionaly ity. Eny amin'ny village Voarandota-penaka no fohy be toerana napetraka andaminana sy andrindrana manokana ny fikarakarana ny dingana rehetra amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Mbola maromaro ny dingana izay tanterana mialohan'ny natanterana izay fikaonan-doham-pirenena izay, ary vinavinaina ho vita hatramin'ny volana May 7 ny fivoahan'ny fekevitra rehetra ao anatin'izay fikaonan-doham-pirenena nasionaly izay. Ny FFKM no mitarika azy miara-miasa amin'ny ministera misahana ny fanavaozana sy ny komity teknika izay ahitana ny primature. Ny fanokanana ny village Voara no natao tamin'ity androany ity sy ny fanolorana azy ho an'ny FFKM izay mitarika sy mikarakara izany fikaonan-doham-pirenena izany. Aino Arbetany sy Ajarazafy ny mpiasa. Ny volana May 7 no vinavinaina ho vita ny fekevitry ny fikaonan-doham-pirenena amin'ny alalan'ny dinika iraisan'ireo mpisehatra rehetra ho fanavaozana ny Madagasikara hoy ny FFKM. Hanamboana ny asa ny fampiofanana ireo mpampiofana ny 9 hatramin'ny 20 aogositra izao.
hiaingany amin'ny fokotany nidinika ny tapaky ny volana septambra ho avy izao andaliny commune distrika ary hipakany ny faritra sy hiainona ireo diaspora. Ny maritra 17 kosa no hanaovana ny lobarendasy. Tanjona hoy ny mpanolotsaina avy ny fanavoazana sy ny avy amin'ny ministera misahana ny fanavoazana ny sin'ny vahaolana maharitra sy tsy verimberena ny krizy. Tanjona dia tokana ihany hamolavolavina sy lalana iombonana ho an'ny Madagasikara. Ary tokony ho takatsika tsara fa miankina betsaka amin'ny fahombiazan'ity dingana ity ny fahafantsika mametraka fanavaozana tena mahafiorina. Tsy azo ekena intsony ny fiverimberena an'ireo crise cyclique izay mamerina hatrany ny firenena amin'ny toerana farany ambany, mandany fotoana, mandany hery ary manakana ny fampandrosoana. Ny tanjona dia ny ahafahana manaraka ny fehim-potoana ilaina ary miroso amin'ny fifidianana ao anatin'ny fehipetra mazava, azo antoka, milamina ary ekeny rehetra. Fanavaozana repoblika no katsahantsika satria izay no fitondraam-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny Madagasikara nefa no tanjontsika rehetra. Izay no mahasarobidy amin'izao zavatra ataontsika izao fiainam-pirenena izao. Firaisan-kinatsika rehetra. Tsy ampisara-bazana sanatry ny vava zany Madagasikara zany no zavatra zay. Fenitra napetraka ho ny Prime Ministre ny hanajana ny tetiandro napetraky ny fanjakana fanavaozana sy hananana fehi-kevitra samihafa mitondra ho amin'ny fanavaozana ny Madagasikara sy etrehana ny fifidianana amin'ny 17 Zay napetraka ny Andriamatofilo zay eviena fanampahomby ny fanavaozana zay mandalo amin'ity fotoana androm-pirenena ity dia ilay tompotelo mahamasana andro. Ny FFKM mitarika manontolo ny fiainam-pirenena. Ny ministera misahana amin'ny fanavaozana manao ny tantsoka ary ny toko fahatelo dia ilay komity teknika eo anivon'ny primature. Marina fa tena ndraikitry ny Prime Ministre feno ny fanavaozana raha mamaky tsara atsika n'ilay politika ankapobeny fanjakana ho amin'ny fanavaozana. Deuxième orientation stratégique no hoe mener le programme de la refondation. Ny comité technique dia manoana ny FFKM ao anatin'ity fotoanam-pirenena ity amin'ny alalan'ny fifampidiniana ny amin'ny tetikandro, ny tetikasa, ny teti-bola ary ny logistika rehetra zay toe-bola napetraka eo anivon'ny primature dia io comité technique io ny anao zay ahafahan'ny FFKM manatanteraka antsakany sy andavany ny fikonandohan'ny pirenena. Ary comité technique io ihany koa no apiakatra eo anivon'ny gouvernemanta ny vokatry ny fikonandohan'ny pirenena zay ho alefa ny FFKM ka ho avady ho lasa décret na misy réforme efa afaka atao tsy miandry zay constitution aneo inany dia comité technique io zany no manara-maso ny fanatanterahany gouvernemanta zay fekevitra avoaka ny fikonandohan'ny pirenena. Dia matoky ny FFKM sy ny rantsa mangaika rehetra zay napetraka amin'ny FFKM, matoky ny malagasy rehetra zay everina fa samy fitanindrazana, everina fa samy tsy faly fa tena malahelo amin'ny fahantrano malagasy amin'ity fikonandohan'ny pirenena ity. Dia ny gouvernemanta zay taria koa anoana tanteraka mba tsy ho dila an'ilay tetiandro zay napetraka ity fanavaozana ity fa ho tanteraka amin'ny 2027 manana ny malagasy gouvernemanta vaovao lany ara-talàna ary mitondra nyity firenena ity anatin'ny fitonina tanteraka. Mankasitraka ny tompokolama tanteraka tompovavy. Nahampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity fotoana ity moa ireo mpandrindra nasionaly hididinika ho an'ny fanavaozana ao anatin'ny fikonandohan'ny-pirenena ity izay miara-miasa amin'ny mpitatana ny FFKM. Fanompo-pivavahana lehibe no nanomboana ny asa teto amin'ny village voaran-dotapinaka izay lasa fohy be ny dinika ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara. Vaovao mahakasika ny sosialim-bahoaka anatin'ny fanatanterahana ny fandaran'asa fampidirana rano madio
isan-tokantrano ny tetikasa paep amin'izao fampidirana rano fisotro madio isan-tokantrano amin'ny sarany mora. Misy ny fitetezana ireo fokontany izay sitraka izany ho fampahalalana sy fanentanana ireo mponina mba ahafahan'ireo tokantrano liana amin'ny fandaran'asa, mahafantatra ireo fepetra rehetra ilaina sy ny dingana rahina ao anatin'izay fampidirana rano amin'ny sarany mora izay. Girador Mambasoa sy Rodriguez Afmaly. Telo alina ariary monja dia matafiditra compteur-ndrano ao an-trano. Raisy ny tetikasa paep manontolo ny fitaovana rehetra ilaina. Tokantrano iray alina no isitraka izany avy amina fokontany 10 eto Antananarivo sy ny manodidina. Tombony aloha dia mahamora ny fahazahoan'ny tokantrano rano ialana amin'ny filarana eny amin'ny misy borna fontaine satria ny olona rehefa avy miasa dia milahatra rano eny amin'ny borna fontaine na andeha hiasa dia mifoha maraina maka rano amin'ny borna fontaine dia raha ohatra izy manana mahatafiditra ny rano dia anisan'ny tombony ho azy zany satria tsy sahirana intsony izy manala fahasahiranany amin'ny andavanandro. Tanjombato iray tsy mivaky, akorin-drano an-dranomahery, akadina tombo, manary tsoatsinanana, antetezana ampovoany voalohany, faly arivo ambanidia, angarangarana, anosy be andrefana voalohany, ankerana akadina mamy ary anosy vavaka mbomanarina. Ireo no fokontany 10 isitraka ity tetikasa ity. Aorian'izao fampafantarana izao dia isy ireo mpanao fanadihadiana eny anivon'ireo fokontany voakasika ireo, amantarana ireo tokantrano na feno fepetra ara-teknika sy anarahana ireo dingana samihafa. Hify haino ifanabeazana ho an'ny fifindra-monina tetikasa izay natsarana ny fomba fampitam-baovao sy ny fifandraisana mifandraika amin'ny fifindra-monina any amin'ny faritra Androy sy Boeny ary Menabe. Ny ahitany no tena manosika ny mponina amin'ireo toerana ireo anao izay fifindra-monina izay. Ny ONG Great no misahana ny tetikasa vatsiny AFD sy ny Maso Frantsay vola araka ny angom-baovao nataon'ny Noro Sorandriamanana sy Jacques Rakotomanga. Vokatry ny haitany misy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy dia betsaka ny toerana tsy mamokatra intsony. Any ka mandeha mifindra-monina ny mponina, mitady fonenana tsaratsara kokoa entana melomana ny ankohonana. Teo anelanelany taona 724 sy 2024 ohatra dia nahatratra 370 ny mpifindra-monina tamina komina Ropolo tany amin'ny faritra Atsimon'ny Madagasikara. Manoloana izany dia hatomboka ny fanatsarana ny fomba fampitam-baovao mifandraika amin'ny fifindra-monina any amin'ny faritra Androy sy Boeny ary Menabe amin'ny alalan'ny tetikasa haino ifanabeazana ho an'ny fifindra-monina na Hify iara-miasa amin'ny tranobe ny tantsaha izay sahaniny ONG Great. Ny atao anatin'io moa zany dia fiara-miasa miaraka amin'ny tranobe ny tantsaha sy ny fikambanan'ny media moa zany amin'ny fanatsarana ny fomba fampitana ny vaovao izay mifandray amin'ny fifindra-monina indrindra ny mponina avy any atsimo tety Madagasikara noho ny vokatry ny fiovan'ny tontolo iainana sy ny vokatry ny famaizan'ny tany any atsimo zany. Omena toerana lehibe ao anatin'izay ny fampitana vaovao amin'ny radio. Hamafisina araka izany ny fahaiza manao ny mpanao gazety ahafantaran'ny olona momba ny resaka fifindra-monina. Trano tetikasa zany dia mitaizany olona manazava ny sain'ny olona momba izay antony fifindra-monina ary manamora ny fifandraisana eo amin'ny communauté moa zany filazantsika azy izay mifindra-monina sy ireo communauté hafa ary ny tanjona dia ho atsaraina zany ny fanazavana ny sainy rehetrarehetra momba an'izay antony ifindra-monina izay amin'ny fampiasana ny radio moa zany indrindra amin'ny fitaovana fampitam-baovao sy fitaisana ny olona. Vita ny fifanaovantsony famatsim-bola hanatanterahana ny tetikasa vatsiny AFD, Agence Française de Développement sy ny Maso Frantsay vola tohanany ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana. Ary ny amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ny maresaka ny velany sady vaovao hafakely izy ity no matsikaiky montsany ilay robot vita soni antsoina vita sinoa
antsoina hoe Tiangong Ultra ny zavabita tsara indrindra manerantany amin'ny hazakazaka 100 metatra montsany zany ny record ny olombelona izay nataony Usain Bolt tamin'ny taona 2024 azon'ity robot ity araka zany ny medaly volamena amin'izay hazakazaka 100 metatra izay sy ny hazakazaka 400 metatra nandritra ny lalao ara-panatanjahantena manerantany natokana ho an'ireo robot atao any Pekin nanomboka ny 20 aogositra teo ifarana rampitso 20 aogositra robot maherin'ny 2000 avy amina firenena 12 manerantany no nandray anjara atao anatin'ity lalao izay atao any Pekin any Chine ity. Priskar Kotinandrasana. Il aura fallu ce robot pour faire tomber le record du monde du 100 mètres détenu par Usain Bolt. Un sprint de 9 secondes 39, soit 19 centièmes de moins que la... 6 secondes sy 7 apahazatony io ny fepitona nanaovan'ilay robot sinoa Tiangong Ultra ny alavirana tamin'ny hazakazaka 100 metatra mandritra ny lalao maneran-tany ho an'ny robot humanoïde tanterahana any Chine. Resin'ity robot ity araka izany ny record ny Usain Bolt 6 secondes sy 7 apahazatony ilay mpiazakazaka jamaïcaine malaza maneran-tany ary tsy mbola nisy nandresiny zavabitany hatram'izay. Azony Tiangong Ultra araka izany ny medaly volamena ho an'ny hazakazaka 100 metatra ao anatin'ity lalao maneran-tany ho an'ny robot manana fihetsika sy endrika mitovitovy amin'ny olombelona ity. Tsy mijanona eo anefa ny zavabitany Tiangong Ultra nahazo ny medaly volamena voalohany tamin'ny hazakazaka 400 metatra ihany koa izy atao anatin'ny fepitona 7 secondes sy 10 apahazatony. Na izany azy manana ny fetrany ihany ny Tiangong Ultra ny anjery ary ny zara roa nipoaka tamin'ny faran'ny hazakazaka. Robot maherin'ny 2000 avy amin'ny firenena 12 maneran-tany no mandray anjara amin'ity lalao ity. Misy sokajy iraika amin'ny 50 ahitana ny hazakazaka, baolina kitra, atotondry, tennis de table ary ireo karazam-panatanjahantena samihafa fanaon'ny olombelona. Fotoana ampisehoana ny voka-pikarohan'ireo vondron'orinasa na olon-tsotra mpanamboatra ny robot ihany koa ity hetsika ity ary nanehoan'ny Chine fa ananany ny tanjaka sy ny maha-izy azy eo amin'ny sehatry ny famokarana robot maneran-tany. Marihana fa andiany faharoa amin'ny lalao maneran-tany ho an'ny robot ity atao eto Pekin Chine ity nanomboka ny 12 ny volana aogositra teo ary tsy farana raha tsy ny 24 ny volana aogositra. Ireny zany ny santionan'ny fivoarana sy ny zava-misy any ivelany any. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany misaotra ny ekipa rehetra niara-nanatontosa ihany koa raha ampitso indray mirary soa tompoklasy tompoko vavy.